toy izao indray ny vaovao na ny fivoaran'ilay rivo-doza fity amin'izao fotoana izao any amin'ny distrikany Maivatanana no misy ny ivony raha tamin'ny telo ora tolakandro teo izy dia tany amin'ny commune Mazomo ao anatin'ny distrikany Maivatanana hatrany no misy ny ivony n'ity rivo-doza fity ity. Mihena hatrany ny heriny ka 570 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay misy tafiotra 500 kilometatra isan'ora manakaiky ny ivony. Ao anatin'izay ny rotsakorana ihany koa dia mbola mitohy hatrany ary mitatra hatrany amina faritra maro moa izany indrindra ho an'ny faritra avaratra sy ny any amin'ny faritra avoan'ny antsinana ny etsy andany ihany koa ho an'ny avoatany. Raha ny filazana loza araka izany dia miova ho toy izao ny filazana loza mitata miloko mena ho an'ny faritra Betsiboka sy ny distrikana Ambatoboiny ary filazana loza manambana miloko mavo ho an'ny faritra Bongolava sy Analamanga. Filazana fanairana kosa miloko maitso ho an'ny faritra Itasy sy Alaotra Mangoro ary ny distrikana Ambatolampy ary filazana fahamailona miloko manga ho an'ny faritra Melaky ny distrikany Mitsiny, Tsoalala, Marivoay ary Mahajanga voalohany sy faharoa. Tsaramaria ao anatin'izay ny filazana fahamailona miloko manga dia entana hatrany na mila mailo hatrany ny ponina aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza satria dia mbola mety misy ny voka-dratsy nateraky ilay fandalovan'ny rivo-doza indrindra ny fiakaran'ny rano, ny fiotsahan'ny tany sanatrian'izany etsy andany ihany koa ny mety fianjerana azo na andrinjiro ao amin'ireo toerana izay avy lovan'ity rivo-doza ity. Manoloan'izany dia entana hatrany araka izany ny ponina anaraka ny fepetra mifandraika amin'ireo loko izay azo amin'ireo faritra sy distrika ireo. Ny olalan'ity rivo-doza ity kosa indray dia mikisaka mianatsy matsinana hatrany izy araka ny efa noresana teo moa mahafaka hatrany amin'ny 20 kilometatra isan'ora ka manambana na vinavinaina andalo amin'ny tapany avaratra amin'ny faritra Analamanga ny Oalina ary tombanana mivoaka any Andranomasina kosa any amin'ny manodididina ny distrikany Vatomandry sy Manoro ho an'ny Rapitso Vaomaraina. Ao anatin'izay dia mbola mitohy hatrany orana saika ho an'ny avoatany izany ary mety hanatombo hatrany izay amin'ny ankapobeny manodidina ny 50 ka hatramin'ny 50 milimetatra ao anatin'ny 420 ora moa ny rotsakorana andrasana na mety hoentin'ity rivo-doza ity. Izay ny vaovao azo ifampizarana amin'ity takariva ity. Mbola miverinety isika ny Oalina any amin'ny 10 ora any ho any mizara indray ny fivoarana na ny toerana misy an'ilay rivo-doza eo ihany koa moa ny mombamomba azy ao anatin'izay. Dia izay indray no azona tolotra aloha tamin'izao takariva izao.